Ao anatin'ny fotoanan'ny fivadikana ny Ramadany amin'izao fotoana izao ny mpino silamo, fotoana izay natao hivavahana andiny atena ihany koa izany fotoana izany ho an'ireo mpino silamo, tsy nanadino izany ny filoham-pirenena ary dia nahatsiaro manokana ireo mpino silamo. Mahatsiaro ny mpino silamo ny filoham-pirenena amin'izao fotoanan'ny fivadiana Ramadany izao. Nisy mifanomezana izay natolony ka nisatarana izany ny tetsy mosquée 67 hectares. Fanao ny filoham-pirenena zany manome efa tonga zany Ramadan mandray anjara zany amin'ny sakafo, amin'ny fehivava ataony rehefa amin'ny hariva zany izy sakafo zany dia mandray anjara zany ny filoham-pirenena. Tamin'ny tindray mitoraka aty zany eto Antananarivo zany dia natombokinay ato amin'ny mosquée 67 hectares. Le izy eo amin'ny 8 gony ny vary ary 700 zany ny akoho. Zay zany no nomenay androany satria ny antony eto androany no safidinay satria ato zany eo amin'ny arivo isan'andro zany no olona misakafo ato amin'ny ariva rehefa tsofotra masoandro izy ny fomba fiteny zay rehefa milentika ny masoandro. Mity miditra mosquée hafa ary miditra amin'ny province koa. En province tamin'ny lasa moa zay nanao tany Majunga, nanao tany Diego, nanao teto Tananarivo. Dia amin'ity koa zany ohatr'izay koa zany ho atao koa ary ho tonga ny Tamatavy sy Fianarantsoa Artoliana. Ankoatran'ny fisaorana amin'ny filoham-pirenena dia miantso ihany koa amin'ny filaminana sy fanomezan-tanana eo amin'ny samy malagasy ny mpino silamo. Ny hafatra avy aty amin'ny mpino silamo dia mikasika ny filaminana, mangataka ny filaminana amintsika vahoaka rehetra eto Madagasikara tsy ankanavana mba ny antony fagnajana sady fanomezam-boninahitry ny fotoana fahaleovan-tenantsika. Marihana fa haharitra iray volana ny Ramadany, fotoana izay hanaovan'ny mpino silamo fifadikanana ary hanamafisana vavaka amin'ny Allah.